Mantadizy ianao rangahy hozy, mantadizy ianao hozy, da nampantadiziny da na e basa zany natifindreo voalohany avy ame lohany zany voa. Miarahaba antsika rehetrarehetra anetiko hatrano tsirairay avy any. Anio isika hijanona tanteraka ao Madagasikara. Zany hoe resadresaka mikasika ny kolikoly, mikasika ny abus de pouvoir zay iainan'ireo malagasy, iainan'ireo vahoaka tsotra, iainan'ireo madinika izay misy ao Madagasikara. Anio misy horonan-tsary fohifohy lavalava iresaka ny zavatra zay efa nitranga tao Madagasikara tany amin'ny fokontany Soahazo tany Betroky iny zay no resantsika androany efa nisy tany amin'ny 2018 izy ty fa mbola tsy nisy resaka tsy nisy tohiny nanomboka zany 2018 zany efa 2021 sika am'izao fotoana zao zay avelako nareo aloha ijery de mba andinika tsara de miverinetro ihany tena koa rehefa aveo dahoary atomboka avy hatrany de rehefa aveo indray ary. Mbola miaina fanararotana isan-karazany faritra ambany ravikazo manerana ny nosy indrindra any amin'ireo toerana misy olo-karena. Niara-ny erisetra nataon'ny zandary ny tanànan'ny Soahazo tao amin'ny commune ny Ivaho, distrika amin'ny Betroka tamin'ny taona 2024 teo. Verenjavona nefa ny fitarainana nataon'ireo niaram-bonina izay fongana fananana sy matiavana hatramin'izao. Dafa ohatra tokoa ny erisetra tsy ara-dary ny niatra tao Soahazo tao amin'izay andro izay araky ny fitantaran'ny mponina tratra tao an-toerana. Favy zao izy lahatagny vazaha ambadika tanà ary da natifitry basy lahatagny natondry na tanà ty da naplesy niabako amizay matazaky lomesy anareo sy raha dahalo zao fa vazaha kavalia da lomesy anareo da nilay abaka atragnoko agny da niditra miabaka atragnoko atoa atragno natoa aska baba hilay fa izay ny vazaha egny sy hilay fa hanao salagnitry avao hagnontaniako nahavy raha ty sy hilay da hay miabako da dinorona tragno atoa da may tragno nalany abako varangara da nanao salagnitry abako da tinifitry da nitota tragno ao da bonina foha avao koa abako fa naratry fa voatifitry nameloha da nzoso amizay abako tragno agny nanao salagnitry amizay salagnitry koa da nzoso koa abako koa nanao salagnitry koa salagnitry aya koa may asia fa maratry ba fa kavinoinareo koa baka vinoinareo koa hoay abako fa maratry io mantadizy ianao rangahy hozy, mantadizy ianao hozy da nampantadiziny da natobokony am'iregny abako da zalahy efa daha amireo da zalahy efa daha amiregny da iaho amizay natobokondreo ategnategnany eo de abako nangandreo amireo da andao anao rapela hozy da nalana amizay feferoa nalany fefiny gnaombonay andao anao rapela hozy hataonay eo fa ny aombonareo ty hozy halako hozy tifiriny zalahy aminareo hozy da skagny ianao hozy da narosorosy ny sinitiny hasangany ay rangahy hozy basinao ka ay koa ma hoe abako hananako basy agny fa rangahy be sia iabako fa ena amin'ny 70 taosy ay koa ma hoe abako hananako an'izao basy zao sanagnako zao askagny ianao rapela hody da nongoahana amizay abako amio da narosorosy ny amignagny amizay da diladilatra am'iregny da tinifitry amizay abako amireo vononona amizay. De ino zany fagnazavany taminareo nahavy anazy ty feto hoe sy nisy fagnazavany nanao salagnitry igny abako zany da sy nisy fagnazavany igny la nanao salagnitry abako zao de basy natifitry namiabako da sy nisy fagnazava avy da basy igny zany nalefany de haya zao avy amiriagny narosorosony da amiriagny koa tragno farana avaratra amiriagny zay koa tragno nisy enentro be koa endriny abako zay koa fatitro be koa da dinorindreo koa igny koa da sinitindreo boka ao koa endro beko da narosorosony boka tragno ao koa da rinisany takapo koa boka tragno ao koa fa rakemba be da fa mitehy rakemba zao koa endro be koa zay niteraka ny abako vononindreo tesia zay da narosorosondreo abako amignagy da dinoriny tragno nisy enentro be koa niala boka ao izy da nomba amity koa da dinoriny aby koa tragno roy koa amiriagny koa fihiregnandreo boka nandrosorosy enahy apresindreo amiaombona igny amignagy aho. Neny tena zavatra nitranga teto vazaha zany niavy taminay tetoa maharaky cheville
taminay teto zao tsy nisy hatanay na ino fa izavy igny koa sy raha re hoe hisy vazaha sy ren'izay vatanagnavy izy latagny mbona ampadiky agny avao izy fa napoa basy farany mihesikesiky aby tatoa na plesy aby natazaka fantatry moa hoe fazakana zay lahatagny lomesa zay matazaka fa sy hay valia nilay amizay aby zay matazaka de gnapela amitaza zany nipetraky tetoa da nataony aby rehetra rangahy namby 70 tao namany nipetraky tetoa fa satria melahela la misy avy fazaka mitranga hoe manangatagna zany lehibe hoe salagnitry volamena tatarao raha ho avy izay zany sy misy indreo nananga volamena izy nangasalagnitry nanangatagany basy zany natifindreo voalohany avy amelohany zany voa farany tafandray aby koa gnapela amindaza la voako irangagny hoe hamon'olo vatany ty izy ty nilay aby gnapela amindaza tragno nisy anahy amizay izy tsy tamy tragno nisy andrangah igny fa tatragno hafa ya mananganako botoroy ya zany fa sy mana yaba fa sy mana yantsy ferangahy io koa zany abako satria atosiko raiky amiabako koboty raiky gnanahy da kobotory gnanahy narosirosindreo amizay abaka tragno hoe mizoto atoa rapela ty indesy mizoso gnanakinao fa horoe tragno atagnany raiky berke atonjiny amy gnarondoha akô sazapokazo fa agnana tegna ndreo tegna izoso ka sapokazo zaza gnandro ty mbo marandray apakazo malakilaky moa mizo malakilaky amy gnarondoha tegna sa zany basy zay zavatry nitranga taminay tetoaky fiarahana tsy kombakomba androba ny ombin'izy mianakavy mpiray tanàna tao no tao ambadiky ny hetsika nataony zandary tao soahazo hoy mimponina niaraka tamin'ireo mpitandro filaminana tamin'ny fotoana io mantsy araky ny fitantarany ireo dahalo efa nanafika azy ireo tao amin'io tanàna io tany aloha saingy resy tosika na dia nahafaty ny manamboninahitra iray komandy ny kompania ny zandary avy tao betroka tonga niaro reto vahoaka ny soahazo reto tamin'izay fotoana izay 700 gnaombinay boka ao da nisy cheville zao nampangalaindreo fefiteroa de vazaha zao nibeko ny cheville igny ny fifa mitragno avaratry rivo alao zalaha hozy fefy io fa ino ka hozy diasika io hozy takangalaky any aomby io hozy da nangala fefy zany cheville igny zao nangala fefy nagnazoso any aomby igny da roditra amizay aby tamy regny niaraky eny vazaha egny zany nandroky any aomby da telo laha amizay ny ray nitifitry any abako mizery tamy kisotragno ry amizay tsy misy fatapatatra hoe olo bakay na olo bakay dola mitrax boka belambo zay cheville namandreo boka ao efatatrinay hitako tamin'igny niendrika fanafian-dahalo nampitondra fahaisana ireo sokajin'olona marefo tratra tao an-tanàna mihitsy no nataony zandary tao amin'ity tanàna ity no endrika endreny mpitandro filaminana ho nahitana omby alatra fotsiny am'izao izy ireo na tsy nisy fitoriana mazava azy ankoatra ny filazan'ireo dahalo niara-dita amin'izy ireo haka ny omby miisa 400 mahery la narosorosony a boka simori avy am'ireo ya da lasa amizay koa gn'ilany ny hery nandoro nisy enentro beky tiato da afaka amizay varangara da sinity nentro beky boka ao da narosorosona amizay da rinesany takapiky rakembegna amin'io fa mitehy fatitry be bakory mahignanany zao ho isena amy 70 tao da niala boka eto koa izy niala nagnano ny rakemba igny da nidonorona amizay koa itragno oro iahandre fary koa atifitry namevogna igny e basy nidavida miloaloagny gn'afo nefa ao mbola misy olona misy ologna ao da doroana amizay e tragno te ahoana ny fomba nafana reo tafa voaka tao gn'afo gny nahataitry anay tao sa de nisy aniabako tary zay gn'afo gny nahataitry anay amiabako hay nizoso tao sa da tinifitry namizay koa iabako da bosi nahafaty aniabako zao tinifitry da netotatragno agny kanefa zao iafo niresitry igny napizoso anay boka ao sy nizakanay afo da nizoso hay fa niloaloagny e vogna igny da nizoso hay da tinifitry niabako da netotatragno da nizoso amizay abako da niaka ame tragno ame hakigny eo mandadiza rangaha hozy da nandady amizay abako da nitoboka amigna avaratry ny tragnony hakigny eo da skagny anao rapela hozy da nazosony omby boka mivala roa natalina amin'igny aby fonitry omby io da nazosony da askagny anao rapela hozy ho namanay hataonay ofany omby ty hozy fa halanay hay hozy tsy firine zalaha amin'ny arao hozy fa askagny anao hataonay ofany omby ty da ia narosorosony da itragno roa nizy regnany telo la da niray nirepaky reo telo niray nitifitry any abako natobokony amigna simo reo famonoana ankitsirano sy fakana fananan'olona ankeriny tokoa no miseho teto aminay hoy nimponina tao soahazo izay tsy manakatenaina amin'io avy nitsony no ny fanapotehany zandary ny fiainany sy ny fiariny iray manontolo aminay toa tena mampalahelo miabaka niteraka anazy zoko tatroko raiky aminahy vinatiny abako orla da anaky ny zoko sangisagnagna zay maty aby zao matindreo gn'ombinay sy misy etoandreo raiky koa nindisy ny fazaka io koa naraky zala cheville io ay tezanay gnananay ino raha tezanay inazy sisy ny raha tezanay inazy
tena mizaly hay tratry ny fazakahana an'izao. Anefa ny ay solon-draso fa olo soa hay olo mpamboly mpiasa tany. Ay sanay tany fa lany agny fivaragnanay. Zao maty abaka aya zao. Sy hitako ny raha havelonay ity. Raha velonay zao lasany fazakahana. Tena malahelo hay. Zao mandro magnety anabaviko avao da tena ngoaya magnety anazy. Tena mizaly ny anabaviko zao tratry ny zala. Anabaviko siendro. Fa mangataky anareo fazakany hay bahizery zao zavatry zao malahelo be hay. Amizao raha zavatry nisena ataony fazakana zao. Nitaray hay aty. Tintsahatra ny antso fandraisana andraikitra avy manam-pahefana ny fireto vahoaka niarany fanararaotam-pahefana reto mba ivoahany marina hatramizay. Niezaka niary-tena nanototra ny marina tamin'ity raha ity ny manam-pahefana. Naniraka mpanao gazety mody hanao fanadiadiana tany an-toerana ny zandary akana ny pirofo tany an-tanan'ireo mpiompy ka tsy nisy tratra tao intsony afa-tsy ny ambiny grenade incendiaire iray. Pirofo ny finiavana amono izany ankoatra ny diany balana ndoka tany tamin'ny nitifirana nosamborona izay nazera tamin'ny tany mihitsy aloha vao notifirina. Nampanjavozavo ny raha soa hazo raha teo koa ny tsy fisiny olona nogadraina tamin'ireo mpiray-tanàna voalaza ho dahalo fa niombiny fotsiny no nyrofona ary tsy niandrasana fanadiadiana na pirofo ny fizarana ireo fananan'olona tamin'izany ary nomena an'ireo tiana ho tolorana azy. Tsy nivaly hatramin'izao ny antsony vahoaka ny soahazo na dia nio ampampana aza ny fahavoazana. Mbola nio ampiafy ihany koa ireo zandary tao Betroka nanapaka samirery ny izarana ireo omby nalaina avy tany soahazo tamin'ireo nolazaina ho tompony fa tsy niandrasana baiko avy tany amin'ny fitsarana. Mbola matimomoka ihany koa ity raha farany ity na efa nitondra ny pirofo fa nanany ny omby aza ny niaram-boina avy ao soahazo no ny antony tsy nampahafantarina azy ireo. Qui sont ces vazaha dahalo? Na ino sika teo resaka vazaha, resaka mpitandro filaminana. Nosy refako tao amin'ny dictionnaire ilay hoe vazaha. Ino moa tena dikan'ilay hoe vazaha? Raha niresaka tamin'ny mpanao gazetinay. Izay nanatotosa ity horonan-tsary iray izay tena mampihetsi-po ity dia ny vazaha amin'ireo olona ireo rehefa mpitondra, rehefa olo-mpanjakana, rehefa mpitandro filaminana dia antsoin'izy ireo hoe vazaha. Zay zany fiantson'izy ireo ny vazaha. Miresaka foana isika matetika kolikoly, miresaka foana isika matetika bianco ady amin'ny kolikoly, iza marina ireto vazaha, iza marina ireto dahalo, iza marina atao inona marina moa le omby, atao inona marina moa le omby, aiza ny andefasana zany omby zany. Nanadiady tamin'ny mpanao gazety nanontany nametraka fanontaniana ary nilaza izy ireo fa misy mpitandro filaminana, misy mpitondra filaminana izay tena manana grady ambony dia ambony, zay mandefa omby izay miala avy any Osy mandeha any Antananarivo ao amin'ny abattoir iray izay ao Fenorivo ao Antananarivo, abattoir chinois izy io, izay andefasana omby 120 têtes de zébu par semaine. 120 têtes de zébu par semaine ny alefa am'zany abattoir zany ary abattoir chinois zany manao traitement ilay omby de alefa direct en Chine. Zany hoe ilay mitaiza ilay omby gasy tsy miaina, tsy mihinana, tsy mahazo tombotsoa avy am'zany omby zany fa notezan'izy ireo ho an'ny vahiny ny ombiny. Zavatra iray mampalahelo zany. Na dia nitory aza ireto vahoaka madinika, ireto vahoaka mijaly de mijaly ampahoriana ireto dia tsy nisy tohiny. Tany amin'ny 2018 ity affaire iray ity zao tika efa 2021 ary tao anatin'izay fotoana zay nitohy foana niady am'zany resaka halatrompy, resaka dahalo izany
araraky ny fitenin'ny mpanao gazetitsika teo dia modina lefa ireo mpanao gazety mba anao akahorona tsara, anao tatitra mba anafenana ilay zavatra ao ambadika izay ataon'izy reto. Zany hoe rehefa nalefa ilay mpanao gazeta efa tsy nisy tsony zavatra izay tokony tratra, izay proof tokony aseho tao. Nisy niverimberina teo foana zay zavatra zay nanomboka tany amin'ny 2018 raha ity tantara iray ity ihany resana ka hatro amin'izao 2021 sy mbola nisy tohiny ny fitarainan'izy ireo, ny fitorian'izy ireo classé sans suite. Zavatra magaga zany, tena magaga ary tena mampalahelo. Ny mpangalatra omby izay efa nangalatra tany amin'ny 2015 ihany no niverina tamin'ny 2018 ary voatohina ny reto vahoaka reto izy tamin'ny zavatra zany ka natonga mpitandro filaminana iray izay maty. Niverina indray izy ireo zany taty amin'ny 2018 ary naka omby efajato. Amin'izao fotoana zao tsy misy ny horaisina, mpamboly izy ireo, ny aina tamin'ny fambolena, tamin'ny fiompiana, tsy misy zavatra orambosina ho amin'izy ireo amin'izao fotoana izao. Mangataka izy ireo, mitaraina izy ireo tamin'ny fitondram-panjakana fa tsy nisy ny endo, nefa nisika mpitondra-panjakana, mpitandro filaminana. Chaque samedi sika manao milatro, raha zay filaza azy. Milatro sika manao fampisehoana, anasehoana hoe manana fiara blindé, manana fitaovam-piadiana mahery vaika. Atao inona? Inona ny ilanan'le fitaovam-piadiana? Inona ny ilanan'le fitaovam-piadiana mahery vaika, le fiara blindé ampitahorana vahoaka ve? Ove isika tsy natao ihany? Sa isika ve natao ampitahotra, ampihidiny vava ny vahoaka? Tia tompoko. Tsy zany ny ilana ampitandro filaminana fa iaro. Hariza marina moa zany dahalo zany. Eny tsia tsara teo na eny tsara tsika rehetrarehetra hoe vazaha. Piasa mpanjakana lay vazaha. Niaraka tamin'ny dahalo. Aiza ireo dahalo ireo ve migadra? Ary inona le saritsarina avoaka ao amin'ny ainao manjery matetika, avoaka ao amin'ny vaovao an-tsary matetika hoe nahatratra dahalo izahay ary ny dahalo sasany voatifitra satria nitsoka légitime défense bla 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 tsy fantatra tsony zay toyiny. Dahalo marina ve le voatifitra? Non, je crois pas. Tsy dahalo voatifitra fa dia zay olona vahoaka tsotra. Fa dahalo dia miara-miasa amin'ny mpitandro filaminana, miara-miasa amin'ny gendarme, miara-miasa amin'ny polisy, miara-miasa amin'ny mpitandro filaminana rehetrarehetra. Dahalo mifampizarana zany omby zany dia izay mpitondra ambonimbony grady mandefa maka ilay omby miala avy any osy, afotsiana ilay resaka omby, ilay taratasin'omby. Blanchiment des ébus anarany fa tsy blanchiment d'argent tsony. Voafotsy ilay taratasy ny omby dia mora ho azy nandefasana azy miala avy any amin'izay toerana nangalana azy, mitety an'iny osy iny ka mandrapatonga tia any Antananarivo, andefasana izany zavatra izany any amin'ny abattoir chinois, izay abattoir chinois ihany koa mandefa direct any amin'ny Chine izay amidiny amin'ireo chinois, ireo vahoaka chinois. Ilay zavatra nangalarina tamin'ny gasy alefa ondrana any Madagasikara, alefa ondrana any Chine, any Comore. Zany hoe tsy aina na tsy namelomana gasy mihitsiny. Ny harenany gasy. Amin'ity toerana iray ity tsara fantarina ihany fa dia misy vato sabidy ihany koa. Iza no miaina amin'izay zavatra zay? Move tsy vahiny ihany koa? Non, tsy gasy zany. Gasy rehefa mitaraina tsy inona. Rotraka ambonimbony ny vava dia tifirina. Dia atao hoe légitime défense. Asaina milefa izy, asaina miazakasaka izy dia tifirina. À bout portant, entsika teo ray mpianakaviana iray. Voatifitra amin'ny lohany. Asaina mandady. Asaina mandady izy mipetraka mbola ampiana tifitra. Tsy mety zany. Ahoantsika ny tsy afaka hitaraina. Aiza ny vahoaka? Satria hitaraina izy ireo, hiteny ny zavatra misy izy ireo.
ampangina avy atrany vavana na izy abdirina ponja na izy toherina de rehefa miteny kosa ny olona tsy ivelany hoe mitsoga afa tia Madagasikara raha ohatra ka mafy fa tsy any ampitany no manao behivavy. Misy amin'ireo olona zay manao dénonciation miteny ny zava-misy izay de tena miteny zava-misy marina tokoa fa isika izay malagasy zay arovana matonga izahay miteny miresaka eto miteny ny zavatra misy mba hoe ny reo mpitondra fanjakana indray de mbola isika ihany no miteny hoe asa behivava fa raha tena mafy de tonga afa tia Madagasikara. Fomba ahoana kosa moa no atafavoaka Madagasikara am'izany? Nefa ilay olona miteny an'izay de mipetraka tsara bras croisés ao an-trano alohan'ny ordinateur telefone na mampiasa Facebook mandeha amin'ny Google mijery YouTube fa ilay vahoaka madinika any anaty havinkazo tsy mahafantatra Facebook omba ny mba fantatrin'izy ireo de fambolena milalao ny tandrokomby iny de milalao maka rononon'le omby de mba manome sakafo ny zanany zay zavatra fantany de mamboly izy fa tsy fantany zany Facebook zany. Oka kosa tompoko mba tsy hanao zavatra ohatran'izany tsika itsika mpitandro filaminana ianareo mpitandro filaminana sa tsy mpitandro filaminana ianareo mpitandro filaminana natao iaro ny vahoaka fa tsy anabotry ny vahoaka tsy natao ianareo ampiseho ny herisetra ampangina ny vavan'olona zay iresaka fitondrana ny ery tompoko ifandimbiasana fa tsy hoan'olona irery samy nifandimby daholo teo fa madibadika teo daholo nareo menakavy ary ianareo menakavy ihany lay antsona hoe dahalo tsy dahalo ambony latabatra itsononareo fa dahalo ambony latabatra ambany latabatra manao descente any anaty ravikazo any ambalan'omby mpamon'olona mampahantra ny Madagasikara de tsy migasy fa ny mpitondra malagasy ny mpitandro filaminana malagasy mitaraina ireto vahoaka ireto asehoy tompoko ny marina nametraka fitoriana izy ireo tamin'ny zavatra ny anjady tamin'ireo omby efa jato tsy hita popoka le omby efa laniny sinoa depuis 2018 nefa ny fitarainan'izy ireo hatram'izao tsy nipoitra na ny antony na geste kely ve de tsy nisy natao même pas pour rendre hommage aux personnes qui se font tuer. Geste kely ve de tsy natao na mba ho an'izay havana zay maty ray aman-dreny zay maty anada rahalahy ray reny be reny zay novonoana ohatra ny mamono akoho tsy nisy geste kely natao tamin'ireo olona reo madinika foana madinika tsy maintsy voasindry foana ary ny ambony miambony foana ny mpanakarena miamanakarena foana ny mahantra ampantraina foana satria raha tsy mahantra izy ireo tsy zavatra azo alaina ny aminy tsy afaka mitaraina izy ireo ny kely anana ny ara-mbola ho alaina ny tory izy ireo nangalarina ny ombiny izy ireo ary mpitandro filaminana no nangalatra azy miaraka amin'ny sivily izay antsotsika hoe dahalo nahoana ny dahalo tsy ampidirina any amponja nahoana ny mpitondra izay mpitandro filaminana zay manana grady faran'izay ambony mbola miriaria mandefa omby 120 têtes de zébu isan-kerinandro malaza ny resaka latromby eo Madagasikara malaza ihany koa misy eo amin'ny hainao manjery natratra dahalo ny mpitandro filaminana ny gendarme natratra dahalo ny gendarme reto daholo ny poleta izay nataon'izy ireo nampiasain'izy ireo namboarina tanana sy ny fanafody izay ampiasain'izy ireo mba hiadina amin'ny adiny dahalo marina fa mampiasa fanafody miady amin'ny adiny dahalo izy ireo satria miaro tena miaro ny tenany izy miaro ny vady aman-janany izy miaro ny fananany izy manana lalana izy mampiasa fanafody toy ny fanafody rehetra zay ampiasaina eto ambony tany tsy ny fanafody vazaha irery ihany no azo ampiasaina
matoy io nisy nataon'Andriamanitra dia azo ampiasaina. Poleta vita gasy nefa mbola takina. Aiza ny arma zay nanananareo? Entsika zany teo tamin'ny oronan-tsary nijerevana teo. Aiza fitaovam-piadiana eto? Tsy manana zahay tompoko. Satria raha nisy nalaina sary ndray iny poleta iny, nalaina sary de natratra dahalo de reto ny fitaovam-piadiana zay ampiasain'izy ireo amonona gendarme, amonona mpitandro filaminana izay anao ny ady amin'ny asan-dahalo. Safady tompoko. Savadika ny raharaha. Asa tapenana ny vavan'ireo madinika iteny. Asa pahatrana ny malagasy. Oka ny famonon'olona, oka ny raha latsaka. Maninona raha to maromaritry raisana, fidina ny ombin'olona rehefa tena mila, tsy maintsy mila manondrana omby. Ho an'ireo vahiny, fidina manova maromaritry raisana, amidin'le tompony. Fa maninona moa ny vonoana ny olona, laina ny fananany. Mbola vonoana izy, mbola asehoany amin'ny tele izy. Misy ny sasany dia antsy ny atao eto. Anampenana ny maso. Basy ihany ny anampenana ny maso. Zara raha le basy mba tsy nandeha tampoka hoe nisy bala atao de nisy bala perdu vokitika tampoka de natifitra mpitandro filaminana de asa fotsiny zava-nisy. Lasa ohatra ny hoe mijery film sika. Ao amin'ny aino manjery, ao amin'ny vaovao an-tsary. Tratran-dray ny dahalo de reto izy reto fa reto ny fitaovam-piadiana nampiasain'izy ireo. Mba manaraka izay matetika publication eny amin'ny Facebook dia misy commentaire. Ianareo manko mbola tsy naolana ro dahalo. Ianareo manko ny ray aman-drenareo ny avanareo mbola tsy voaolana, mbola tsy nivonoany dahalo. Ka zany mahatonga anareo bevava. Faly iry ny sasany rehefa misy olona maty voatifitry ny gendarme. Move nanadiady. Dahalo marina ve? Ilay voatifitra. Dahalo marina ve? Ilay nanolana. Efa imbetsaka nisy tantara, nisy zava-mitranga ohatrin'ny ty. Ary de matetika nisy mpitandro filaminana zay voatonona matetika ny anaran'izy ireo fa nandoro tanàna, nangala tromby, nanolana vehivavy, mamono ny ray ny anadasy ny rain'ireo olona ireo. Ka zavatra tiana io tenenina eto zany tsy ho lava resaka fa aizany marina. Nahoana ny fitoriro reto olona reto nanomboka 2018 tsy nasiana toiny. Nahoana mbola any Betroky ihany, atao any Betroky amin'iny atsimotsimo iny faran'izay betsaka omby. Mbola any Betroky ihany zay nisy toerana nodorana velona, misy fianakaviana folo dorana velona to anatiny. Efa fahaely matetika ny zany. Zany hoe vatradraotra nefa tsy de mataitra le olona manara-baovao nefa loza de tena loza be zany. Tsisy toiny ilay fianakavian'le olona may. Aiza ireo milaza azy hoe manana fikambanana amin'ny droit de l'homme. Kan tsy de eny firy. Tsy eny mihitsy ny azy. Olona folo may dorana velona any Betroky. Isaky ny samedi misy défilé. Misy mpitandro filaminana milatro, mampiseho hery, mampiseho fitaovam-piadiana. Misy mihitsy ny aza milatro miaraka amin'ny vahiny. Efa hita hoe vahiny le olona mbola atao hoe latsaka anatin'ny lafarinina. Oka tsika mba hijanona tompoko re mpitondra fanjakana jaina. Ny fanambanibaniana, ny fampahantrana ny gasy, ny fanaovana amboletra. Oka mba hijanona tompoko. Ny famonon'olona, génocide indrindra antsoina zany. Génocide zany efa niaina ny Afrika, efa niaina ny gasy foana. Oviana zany zavatra zany mba hijanona. Oviana lay biankoba anao ny asany. Rehefa tsy mahavoa, tsisy ady mikolikoly, tsy alova hiajanona. Toy izay atao saritsariny.
avoainy marina avy elo ny fitaraina ny reto olona reto ny fitoriana zay natao mba hivoaka tompoko ny olona nanao ratsy mila didomazina reto olona reto nalainareo ny ombon'izy ireo efa-jatomby nomenareo ny sinoa namidinareo iainandreo sinoa zay efa miliardera daholo ny akamarozany efa reto olona reto ny taraina tsy misy miembo ny fitorian'izy ireo classé sans suite mila didomazina koa izy reo ngambany na tsy omenareo ara ny vidin'omby feno mba omena ihany koa ny atsasany mino hafa nisy nysaitsainatsika zay izay rehetrarehetra zay isaorana eto ny mpanao gazety faly izay mpanao investigation envoyé spécial zay miaramiasa aminay isaorana betsaka eto ianareo rehetrarehetra ihany koa iresaka manokana ny zavatra zay misy eo Madagasikara dia hoatsika zay manana zavatra ho alefa zavatra tsy zay tianareo ho alefa ty amin'ny chaîne YouTube sy aty amin'ny chaîne page Facebook izay zavatra tianareo ho alefa ka tsy di fahita ao amin'ny Aino Manjery malagasy dia afaka mandray an-tanany zahay afaka mandray somatsara zahay dia manome fotoana ho anao ndray amin'ny manaraka dia misaotra nanaraka hatramin'ny farany dia amin'ny manaraka ndray tompoko veloma daholo